fa ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana dia andray anjara amin'ireo fifidianana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena moa ny antoko PNJ mazava araky ny tapak'izy ireo nandritra ny congrès national izay nitanterahana tao anatin'ny roa andro teny Andriafanambojanahary tapaka tao anatin'ny ity congrès ity ihany koa moa fa i Sylvain Rabetsarona ny candidat hatolotry ny antoko amin'ny fifidianana filoham-pirenena Ravakarandramanala Mamira Samuely. I Sylvain Rabetsarona filoha-amboninahitry ny antoko PNJ mazava no candidat hatolotry ity antoko ity amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany Repoblika fahaefatra ho tanterahana ny 4 Jolay ho avy izao. Izy no candidat lany maro taoriana ny congrès national tanterahana nandritra ny roa andro teto amin'ny espace 3A Andriafanambojanahary. Nampafantatra avy hatrany ampahany amin'ny vinavinam-piarahamonina entina narenana firenena ity candidat ity ka isany amin'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana. Maro ireo ray aman-dreny tsy afaka mandefa an'izany amin'ny mianatry noho ny tsy fisiny. Mila vahaolana izany. Betsaka ireo tanora vita fianarana, tsy anasa, tsy mahita asa, mila vahaolana izany. Tsy lazaina intsony ireo very asa, sy very fidiram-bola vokatry ny krizy lava reny. Tadiavina vahaolana izany. Isany misongadina amin'ny vinavinam-piarahamonina ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fehiny amin'ny fandraisana tanana ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Fa isany misongadina ihany koa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fametrahana fitantanana tsara tantana, indrindra ny fitantanana ny arem-pirenena ary ny fitantanana madio lavitry ny kolokolo. Ho fanehoana sady ny fahavonona no amin'izay foto-kevitra ijoroany izay dia anao fanambaram-panana ity candidat ny antoko PNJ mazava ity. Raha fotoana mampety azy dia izany ange ny zavatra atao voalohany indrindra. Fanambaram-panana tsy betsaka loatra ny kolokolo eto, misy olona mety rotsaka nefa tsy fantatra akory ny volany izany. Nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko PNJ mazava Andriamatoa Désiré Ranefson fa nafeny ny fapetratakin'ny antoko ity candidat ity noho izy olom-baovao, madio tanana ary olona manana traikefa eo amin'ny fitantanana. Fantatra ihany koa fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra efa nisy ato amin'ny firenena ny antoko PNJ mazava ankoatra io fifidianana filoham-pirenena io. Enina amin'ny 20 taona Andriamatoa Sylvain Rabetsarona izay rehefa avy nanato fianarana tany Europe dia niverina teto Madagasikara nanangana ny orinasa azy manokana. Manambady ary mananjanaka telo mianadahy izy. Mankafy manokana ny mozika jazz, mpanao fanatanjahantena ihany koa ny tenany satria dia efa mpamily rony fiara mpanao rally rony. Nametraka ny anarany ihany koa moa izy teo amin'ny sehatra ny taranja golf.